nosokavana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny garnison Antsirabe ny tapambolekazo 420 ny zavady ny folo alin-da na civil na miaramila dia sady pisehatra no pisitraka ny fampandrosoana miresakantsika fampandrosoana lovainjafy fampandrosoana maritra tsy isy zany raha tsy misy ny fitsonjovana ny ireo taranaka any orina zay fitsonjovana taranaka any orina zay dia mitaky fitondratena tompona andraikitra amin'ny tsirairay isan'ambatan'olona ho anay atao amin'ny folo alin-da zay fitondratena tompona andraikitra zay dia anisany ao anatin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fambolekazo satria ny fambolekazo dia tafiditra ao anatin'ny fikoloana sy fikajiana ny tontolo iainana. Ny fikajiana sy fikoloana ny tontolo iainana arak'izany dia anisan'ny antoky ny fampandrosoana zay andraisan'ny folo alin-da anjara mazava ho azy araky ny voalazako teo. Nomboka ny asa fambolekazo eto amin'ny garnison Antsirabe isika androany zanakazo eo amin'ny 9,000 eo no nambolena. Zay zanakazo 9,000 zay nisy nambolena vaovao fa nisy kosa nentina nanosoka an'ireo zay efa nambolena tamin'ny taondasa. Tamin'ny taondasa isika dia eo amin'ny 20 isanjato eo ny tapanirina fa ny 20 isanjato zay no ny antony maro dia tsy de nahavanina loatra dia zay no anisany nanosoana azy amin'ny ty androany ity. Nampianarina sy nampidirina tsara ao an-tsain'ny ireo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny folo alin-da ny mahazava-dehibe ny fambolekazo ary ny mahazava-dehibe ihany koa ny fanaraha-maso mba ahatonga ny tontolo misy atsika ho maitso kokoa ary ahatonga ny tontolo iainana ho voakajy kokoa ho antoky ny fampandrosoana ho an'ireo taranakitsika any orina.